tonga indray isika tafahoana soa amin'izao fotoana izao. Mamarana ny herinandro isika ary azoko antoka fa nanao asa tsara sy mendrika ianao. Mety anisy ihany koa nefa ny mety tsy naomy, mety ho ketraka ny fonao, mety navesatra ny sainao, fa tian'Andriamanitra ianao hitodika amin'ny zavatra anankiray lehibe izay azony atao eo amin'ny fiainanao. Ka ity teny izay nambarany tamin'ny Mosesy sy ny zanak'Israely ity mba tiako ho raisinao am-po androany, hoentinao hamarana izao herinandro izao sy entinao ihany koa manaraka ny fandaharana Mahatsiarova izay iarahantsika rehefa avy eo andrenesanao izay rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny isabatan'olona. Andeha ho vakiako aminao izany teny izany ary ho saintsaininao satria tiako hampahirizana anao. Hoy Andriamanitra aminao hoe indro manao fanekenao ka eo anatrehan'ny olona rehetra no hanaovako zava-mahagaga izay tsy mbola nisy natao tamin'ny tany rehetra sy tamin'ny firenena rehetra, ary olona rehetra izay toeranao dia ahita ny asan'i Jehova fa mahatahotra ny zavatra efa ataony eo amin'ny fiainanao. Izay zavatra izay no tian'Andriamanitra ho tsarovanao, hoe afaka manao zavatra izay tsy takatry ny sain'Andriamanitra, koa manasanao hanaraka izao fandarana Mahatsiarova izao ary hipetraka eo an-tongotr'Andriamanitra indray, ahafahanao mandray ny hery hiatrika ny fiainako avy rehefa vita ny faranana. Hozizy ny salamo fahasivy amin'ny telopolo amin'ny zato any andininy 420 amintsika hoe hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana, mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Dia araka amin'izany salamo izany dia tsika izany tokony hideran'Andriamanitra no ireo zava-mahagaga nataony teo amin'ny fiainantsika.
tena tsara tokoa reto ny tompo nareo hoe mba mahatsapa an'izany amin'ny fotoana rehetra dia tsara izy ary mandrakizay izany atsarany ny teniny ao amin'ny andraisiko noty kely ato amin'ny lioka toko 12:15 sy 17 hoe tsy eranam-batry ve ozy izy mividy ny tsintsina 5. Mahafantatra tsintsina daholo nareo? Ry océan mika tsintsina le vorona kely indrindra reny, ny 5 amin'izy ireny aza tsy eranam-batry ve ozy Jesosy, nefa tsy misy adinoana eo anatrehan'Andriamanitra na dia anankiray akory aza dia ozy hoe fanahy ny volondohanareo aza. Volondohako izao ty raha nisafiry amin'ity fotsiny tsy tena tsy voaisa, fa na dia volondohantsika aza dia voaisa avokoa. Dia matoki ozy Jesosy fa mihoatra lavitra noho ny tsintsina maro ianareo. Izay indrindra no nisafidianako an'ity ity dia atolotro mba ndao iarahantsika amin'ray fo anatin'izay hira izay hoe ny tsintsina aza iny, manaova fanandramana fa ny tsintsina aza iny maika moa fa hainao. Minao fa ho tsarotsika izay afatra kely izay. Tena mampahery mahaino fizarana ohatr'izany sady mahatsapa hoe eke eto amin'ity fiainana ity tsy za rery nandalo aty sarotra, misy nandalo aty sarotra ohatrana koa dia nefa aty amin'ny farany tafavoaka satria eo amin'ny fiainana moa zany zanak'Andriamanitra izay ny noko aloha ana hoe zanak'Andriamanitra eo amin'ny fiainana dia tafavoaka sy mihoatra ny rehetra foana, ohatrany tamin'ny Daniela tamin'izany fotoana izany nandeha ny fanjakana maro misesisesy fa izy anisany hoe voasafidy foana voasafidy foana. Dia amin'ity androany ity ny tiako zaraina aminareo événement toe-javatra anankiray anisany hoe nanamarika zany teo amin'ny
teo amin'ny ainako teto ambony tany mihitsy satria raha nandritra ny sambola kely dia azo atao hoe nilamina tsara ny fiainana, tena nilamina mihitsy dia hoe mandeha tsara tany am-pianarana moa zany a, izany hoe anisany hoe mahay dia rehefa melehibe dia mandeha ny fianarana melehibe dia mahita zava-baovao be da be, zavatra tsara zavatra ratsy. Dia rehefa teo amin'ny kilasy terminale dia na dia hoe teo ary le hoe anisan'le hoe tsy hoe zany tena fendrarandrira tany am-pianarana na hoe ahoana, fa rehefa nanala baka voalohany dia tsy afaka. Dia tamin'izany tena mbola tsy tonga saina mihitsy hoe ve zany échec zany hoe ono moa zany échec, tsy fahombiazana hoe ohatr'izany zany ke zany tsy fahombiazana zany, dia ohatrany tsy nirarahiky fa hoe mba zay zany zay zany le tsy fahombiazana. Dia verina double terminal, fa tamin'le namerina terminal fandroany dia rehefa hanao inscription iny dia lasa nandeha nanao inscription, tsy nieritreritra ninona mihitsy, fa rehefa tany ampanaovana inscription tany dia nisy ny antso hoe modiaingana fa mainty anareo, dia tena may tena tsisy zavatra niangana na ny kely ary fa may tanteraka mihitsy. Dia rehefa tamin'izay may zay dia zay zany very daholo zavatra rehetrarehetra. Dia tamin'le rehefa may rehetra any dia efa hoe teo zany dia nanao résolution hoe za tena hivavaka be io fa tena sinona tamina avy amin'Andriamanitra mihitsy zany zavatra rehetrarehetra zany. Zay zany le tenenina teo rehefa nitranga le toe-javatra, fa rehefa nandeha zay toe-javatra zay dia ohatrany hoe entre guillemets hoe vava fotsiny le izy. Iny hoe amin'ny maha olombelona dia mety hoe tsy hoe solafaka zany tamin'izay na dia nisy ary zany toe-javatra zany. Dia rehefa nandeha le terminal faharoa dia mbola tsy afaka ihany. Zay tena nahagagana hoe fa ahoana ary zany. Dia teo amin'izay vao tonga saina hoe zany zany le échec, zany zany le tsy fahombiazana. Dia nanontany tena mihitsy nandritra amin'ny fotoana ela be hoe fa ahoana ary ty zavatra ty, fa maninona ary zany tratran'izao. Dia zay aloha zay toe-javatra zay. Rehefa taty aoriana zany vao natsapan'izany hoe tena fitantanan'Andriamanitra ho an'naly sy ho anay tao an-trano mba hanomezany zavatra tsara lavitra kokoa. Dia avelantsika an'le toe-javatra ratsy teo, fa le toe-javatra tsara amin'izay no hidirako hoe rehefa may ny tranonay dia tsy hoe may dia tao izay menakavy ny doboka, fa rehefa avy eo vita ny trano, vita tsara lavitra noho le teo aloha, ary tena tsara lavitra noho le teo aloha. Dia ankoatr'izay iny toe-javatra anankiray iny dia tsapako hoe nanamarika ny avenirako iray manontolo mihitsy, satria raha ohatrany hoe tamin'le voalohany ohatrany hoe afaka baka ohatra dia tsy amin'izao toerana misy anazy ao mihitsy tsy mety tsy hitako izay atao hoe inona ary zany ny anoizako fianarako, inona mety asa tiako atao rehefa lehibe, iny efa lehibe moa zany sasao. Dia amin'izao azo atao hoe milamina ny fiainako azo atao hoe tsapako zany le fitahiana nomen'Andriamanitra anahy nandritra an'izay fotoana rehetra izay sy le tiany hatongavana aminao hoe eto ny toerana mety aminao dia izao ny fomba hitondrako anao eto amin'ity toerana ity. Izay no tiako hoentina amintsika androany mba hampahirezana antsika hoe aza matahotra, aza maka aretina andoha akory amin'ny zavatra ratsy mahazo anao, fa izao ny tenena hoe Andriamanitra manana toerana hitondrany anahy, dia ity le toerana matoa tonga amiko amin'izao. Dia tiry ty mame an'izay rehetrarehetra izay dia iraiko le izy
hosaraiko amintsika amin'ity androany ity mba entina hampaherezana antsika. Tsy izay miseho anio no hoe hamaritra, fa mbola ho avy ilay maraina mahafinaritra, voatokan'izao satria efeo aminy ho aisy ho anao tiany sady maminy. Tsy izay miseho anio no hoe hamaritra, fa mbola ho avy ilay maraina mahafinaritra, voatokan'izao satria efeo aminy ho aisy ho anao zay tiany sady maminy. Kuazakivy anao faraso reny tanany, ny hoavinao rehetrany efeo aminy, kumatoki ary hoatrereo debitebinao, tsy maintsy ho tonga ilay maraina vaova, kumatoki ary hoatrereo debitebinao, tsy maintsy ho tonga ilay maraina vaova. Amen. Ie, mahafinaritra mahita antsika tanora, na dia hoe mbola tanora aza dia manana fanandramana manokana ny tsirairay. Ny zavatra entiko androany dia zavatra mahagaga nataon'Andriamanitra anahy tao aorianan'ny Covid-19. Nisy mpamosavy saika hamono anahy zany. Nisy mpamosavy saika hamono. Ny tena hevitra ao ambadika moa zany tsy hay fa rehefa nandeha ny fanadihadiana dia saika hamono mihitsy ilay mpamosavy. Mbola tsy tena nisokatra ny lalana tamin'izay fotoana izay satria mbola teritery le tamin'ny amen'ara-pahasalamana. Dia misy camion mpitondra vary avy any aminay any ambanivohitra n'Ambatondrazaka miakatra mankaty, dia noho ny antony manokana dia tsy maintsy nidina tany Ambato ny tenako. Dia io camion io azo lazaina fianakaviana mihitsy moa zany. Fianakaviana ny tompony dia miresaka tamin'ilay rangahy zany za hoe mba hiaraka amin'ny camionareo dia hidina satria mbola tsy hisy taxi borosy tamin'izay. Dia eno izy fa eo Ambohimankakely, eo amin'ny Shell Ambohimankakely ny fotoana dia tonga avy eo fa eo le camion. Dia ny vadin'io rangahy io no efa misy tsaotsao zany hoe mamosavy, fa ny tenako manokana aza mbola tsy nino. Fa isotra somary sarotorotony izay dia amin'ilay rangahy foana no miresaka rehefa misy zavatra na vary alefa na hoe hidina ohatr'izany. Dia manana camion anankiroa zareo. Dia rehefa nandeha moa zany teo amin'ny Shell Ambohimankakely tonga dia jereko camion anankiroa ny tao. Za zany nieritreritra hoe ilay camion anankiray ihany no andehanako hoe iny ihany no aty Antananarivo fa camion anankiroa ny tao. Dia rehefa mifampiresaka tamin'ilay camion anankiray andehanako dia teo zareo niresaka hoe ato aminay aloha ny andesa amin'ny anankiray miaraka amin'ny madama, tao zany le ramatoa. Dia ngao izy ao satria za zany taitra kely satria izy ohatrany hoe manafina aminazy zany hoe hiaraka camion andeha hidina. Dia ao izy ozy zareo fa amin'ny camion anankiray ery dia aleo azato fa tsy aleo antsika miaraka aty ihany. Dia rehefa nandeha dia départ hariva no niala teo Ambohimankakely. Dia tamin'ny 7 sasany alina no nijanona tany misy hoe Amboasary Gara izay tsy maintsy mijanona eo fa matory aloha dia amin'ny 3 sasany maraina indray vao miainga eo indray zany. Dia rehefa hoe atory izahay dia zavatra nahagaga
nifindra tao aminay daholo le lehilahy rehetrarehetra tary amin'le camion anankiray fa ose aho no matory miaraka amin'le ramatoa ao anatin'le camion anankiray. Dia nanomboka teo zany aho somary hafahafa hoe inona ny zava-mitranga hoe amin'ny mahazay le mpianakavy ve dia hoe tsy maintsy izay no zavatra atao sa hoe misy antony hafa ao ambadika ao. Dia tsy dia nivakiako loha be moa iny fa nifindra tao amin'le camion anankiray dia izay sisa ny tao a za matory any amin'ny partie droite-n'le camion vide tsisy ninina. Dia izy amin'ny partie gauche dia mandefa misazy amin'ny dadanay zany amin'io alina io satria izay sy dadanay moa zany mifandray ohatr'izay foana rehefa mandeha na misy zavatra miseho ohatr'izay. Dia nandefasako mesazy izy hoe misy zavatra mitranga ohatr'izao ohatrany mahagagagaga kely anahy. Dia mivavaha mafy izy mivavaha tsara fa ny anjely no miaraka aminao ao. Dia iny eo ihany fa natahotra ihany aho zany rehefa le tena tao satria alohan'ny atory dia manositrositra zavatra izay izy mandeha moa ny resaka za zany tsy dia concentré be any amin'le resaka fa misaintsaina siana dia matahotra dia mailomailo ihany zany a. Dia ny telefônina koa tsy mbola tia tamin'izay fa telefônina hafa napiakariko ambony be ny luminosité-n'le telefônina dia nataoko teo andomandriko ny gitarako moa miaraka aminahy foana naiza naiza dia nataoko teo mifanitsy lohako zany. Dia nitao an-tsaiko zany hoe raha vao misy sanatry zavatra miseho dia kitiko fotsiny le telefônina to dia mazava be satria maizina be anaty camion dia le telefônina mazava. Dia napetraka teo andohako le telefônina dia matahotra dia elaela vao nahazo tory fa nampahazo tory anahy dia hoy izy hoe hivavaka tena mivavaka tamin'ny fo. Dia nandray teny fikasana izay no saintsainiko tao an-tsaiko tao zany dia hoe apetrako amin'Andriamanitra rangahy ty fa zay aleny fa aleo izy no hanao ny zavatra rehetrarehetra. Natory tsy ao amatsara mihitsy nipaika amin'izay tamin'ny ray maraina ray mahery teo zany. Za matory tsara ohatrany tonga dia maray zavatra ny tanako. Tsy za matory dia le tanako mandray zavatra ohatrany hoe tsy ny saiko mandray an'le zavatra fa ohatrany hoe fa baiko avy any ambony mihitsy angamba hoe dia tena henoko hoe mamikitra mafy be le tanako nefa tsy volontéko zany le hitazona an'le zavatra mafy be. Dia voatampoko ny voaraiko le zavatra teo mifanitsy mivavaka ohatran'ity micro ty mifanitsy ohatr'izao. Dia tonga dia nisitomy mafy be dia tonga dia samy niaraka tany ampovoana camion izay. Dia za tafapetraka fa izy zany mbola tsy hitako aloha satria voasintona mafy be hay ny tanany no voatazoko mafy be. Dia tsy afaka naninona dia ohatry hoe tonga dia nisitomy mafy be zany dia tonga dia nivonjeko aingana amin'izay le telefônina nampiretiko le anina le telefônina dia tonga dia hitako izy efa arak'izany. Ny volony efa tsy hitanao intsony efa mandina be amina menaka sy ny rehetrarehetra dia torakovitra izy. Za amin'io mbola tsy kaopy mihitsy hoe inona ny zava-niseho satria ianao mbola anatin'ny torimaso fa ny zavatra tsapako fotsiny hoe ny tanany no voaraiko tsy haiko hoe inona ny zavatra saika ho ataony tao am-bavako tao zany tsy haiko na inona fa tonga dia nistomina le izy voaray zany ohatrany satria anaty maizina ny tonga dia ohatrany hoe tapitra teo zany le herin'le zavatra taminazy dia tonga dia ohatrany nangovotra be izy dia nivahako amin'izay ny telefôninako zany dia nasiako torche amin'izay dia tena nitifiriko lampy ohatr'izao mihitsy dia jereko tsara dia izy tena mbola torakovitra be dia findra teo amin'ny plasiny amin'izay izy tery amin'le sisiny gauche dia ohatran'le zazakely le mitomany reny sady miforotra no mangovotra tena mangovotra dia afaka 2 minitra teo eo ngamba na mahery niteny amin'izay izy hoe tena nanofy ratsy be sady mbola mangovotra izy maka lamba izy dia mitafy. Za zany tena mbola mijery tsara aminazy sady mandinika hoe inona ary ny zavatra tena hoe saika ho ataon'ity olona ty na ohatr'izany. Tena nanofy ratsy be aho izy hoe maty vao hitsaky ny tomobile teto amin'ity goudron ty ianao satria izay teo amoron'ny goudron no anina dia za moa zany tonga dia mahay hoe misy zavatra hoe tsy izay le tena zava-misy satria hitan'ny masoko za olona normal tsara olona efa lehibe za. Dia tonga dia vao niteny an'izay izy dia lasa nivoaka ny camion
tsy niverina tao ntsony raha tsy tamin'ny telo sasany maraina efa andeha départ fa mipetraka nakasisiny tamin'ny goudron dia nandinika sady nieritreritra lalina be hoe inona ny zava-nitranga hatramin'izao tena mbola mandiny tena hoe misy Andriamanitra zany rehefa matoky anazy sika dia maneho zavatra mahagaga tsy takatra ny saintsika mihitsy izy. Rehefa nantaniana moa n'olon-dehibe teo an-tanàna dia izao noteneniny hoe raha lasa tany anaty vavako ilay zavatra saika ho ampidiriny taminahy dia maty aho, raha izay no tanjony, fa raha zavatra hafa dia tsisy mahay tsika hoe inona. Fa isaorako lehibe Andriamanitra no nitahiny anahy eo amin'ny Isaia 1:70 dia manao an'izao hoe aza matahotra ianao fa ombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanana famarinako aho. Dia io famitinana izay fijoroana vavolombelona izay dia misy hira anankiray ho ataoko. Fijoroana vavolombelona anankiray no hozaraiko amintsika amin'ity anio ity. Tany amin'ny taona 2021 tany dia tena olona farak'izay tia setrasetra ihany no tenako raha fandinihako amin'ny zavatra nataoko. Rehefa niravo izay avy nanao asa fanompoana ny tena tamin'izany fotoana izany dia andeha hody. Dia rehefa andeha hody dia nitondra moto dia ilay namako no entiko ao aoriana. Dia ny zavatra nisy tamin'izay fotoana izay andeha nisy camion teo aloha dia andeha hidepasy an'iny camion iny zany zah. Le camion koa efa camion fa camion mbola ilay mitondra le fandrohany ireny. Dia izay no ahitako hoe somary misetrasetra ihany raha hoe izany zavatra izany no sa hidirana. Dia andeha hisongana an'io camion io zany, andeha hisongana. Dia rehefa nandeha nisongana an'ilay camion zah dia misy fiviliana kely ao aloha dia andeha hivily le camion. Ka izy andeha hivily iny vodin'ilay camion zany lasa somary mivilana dia tonga dia voakapoka iny camion iny zay roalahy dia mipitika tany dia tsy haiko mipitika tany ny moto dia zay tafapitika tsy haiko hoe taiza fa tsy zavatra mahagaga tafapitika tany amin'ny tsisy. Dia nisy sprinter avy eo mipoitra avy any
dia mianalize an'ilay zavatra an'izy zany a raha voasongoko zany iny moto iny camion iny a dia mety le sprinter no mifanena taminay teo indray nefa no le zay le mipohany iny nakary zany a na tonga anay tsy naninona zay tamin'izay kikekely fotsiny dia iny zany anisan'ny zavatra mahagaga nataon'Andriamanitra tamiko tsy adiniko mihitsy dia voninahitra ho anazy amin'izany zavatra rehetrarehetra zany a hira anankiray no entiko mba isaintsainantsika an'izany fitantanan'Andriamanitra izany fa tena mitantana tokoa eo Andriamanitra eo. Sambo entindrano maisinde ni fiainana ni tafiotra sy ny onjabe no mianjady Tena tsy haiko nareo fa za mihainanareo zavatra rehetra tantarareo teo a tena mahafinaritra be tena tsapako mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra tsitsina aza iny fihevitra tsy fihevitrareo a miaro antsika fotoana rehetra zay tsy araky miaro antsika fotoana rehetra mihitsy izy a tena tsy takatra n'izay antsika fitiavan'Andriamanitra antsika ary fitantarany antsika koa tena asehony amin'ny fitantarany ny fiainantsika mihitsy zany hoe tena tia antsika izy. Raha resako amin'ny kahako manokana koa raha resaka izay hoe fitantanan'ny fiainana izay tena nasehony aho tena hoe mivaingana mihitsy zany aho hoe tena miana Andriamanitra tamin'ny fotoana anankiray periody anankiray mpianatra antsika tsirairay avy na hoe efa nianatra mety hoe efa nisy navita fianarana fa efa nandalo fianarana daholo tsika dia mino aho fa ho tsapantsika nitsapako tamin'izay fotoana izay fa tamin'ny kahako manokana tsy tamin'ny nianatra tany amin'ny université dia tsy examen indray mandeha tsy roa fa examen telo ny sesy tanatina periode anankiray tsy maintsy nanerana azy zay examen anankitelo zay amoy an'Andriamanitra zany hoe tokony ataoko mihitsy zany ireo fa tsy tonga dia hitsorika zany hoe tokony hivavaka zany dia nefany ireo examen anankitelo ireo ahoana zany tsy hanaovako an'ireo examen anankitelo ireo tsy examen iray ilay izy tsy roa fa anankitelo hoe raha ohatra zany ka ataontsika hoe raha matière anankiray ny éliminatoire eny anankitelo tsisy iana mihitsy zany tonga dia hoe alao zany tsy nianatra mihitsy zany satria efa tsy ho avitra zany raha ohatra ka tsy hanao an'io fa nitsapako manokana tamin'izay iny mety hoe natahotra ihany fa
nisy partie tato anatiko tena hoe tsy niahiahy fa hoe nisafidy ny andeha ametraka an'Andriamanitra ho lohalarana dia izay no nibahana betsaka kokoa tato an-tsaiko. Dia tsy hafeniko fa rehefa ohatra na dia jour J amin'ilay examen dia za zany mieritreritra hoe za zany mipetraka eto dia ny ankizy ihany manao examen manao fanadinana sy tena ohatr'izany. Dia somary nandalo tao amin'ny saiko ihany fotsiny ilay izy fa tsy tena hoe niraikitra be tato am-poko hoe dia ahoana izany alora angaha andeha ihany fa avy eo tsy haiko hoe za tamin'io tsy nangataka tamin'Andriamanitra hoe andeha hivavaka fa ataovy an'izao na hoe ataovy hoe andeha hivavaka dia ataovy misy fotoana hafa afahako manao l'examen na hoe ohatran'izany fa tena hoe nandeha tany am-piangonana dia mivavaka fa hoe alao Andriamanitra mahay mandama zavatra rehetra fa izy nataoko lohalaharana. Dia avy eo tamin'ny fotoana anankiray voaka izany no emploi du temps manaraka. Misy hitanareo ilay deuxième vague reny izany any amin'ny université matetika misy an'izay dia tsy repêchage fa ohatra hoe fidirana voalohany dia fidirana faharoa ohatra hoe le janvier reny matetika misy deuxième vague na ohatr'izany. Dia hozy izy ilay tao amin'ny administration hoe afaka satria manko za tapany maraina ihany mianatra dia le deuxième vague ohatra hoe tapany hariva dia afaka miakatra ianao izy manao an'ilay matière sy manao an'ilay examen izay tsy ahafahanao nanatrika mihitsy tamin'ilay fotoana izany. Dia izay ny anankiray dia avy eo koa mivoaka koa faharoa dia mivoaka koa fahatelo tena hoe namen'Andriamanitra opportunité izany hoe nametraka anao lohalaharana ianao dia ity fotoana ity ianao ny afaka manao examen amin'ireto fa tsisy tokony haiko mihitsy zaho satria nametraka iseo ampelantan'Andriamanitra dia tena nasehoany nivaingana tamiko hoe hoe tsy nanao le examen anao teto fa reto ary amin'ny fotoana dia ataovy ary le examen. Dia tamin'izay tena ohatrany hoe somary tohana ému kely zany tamin'izay satria za tamin'io tsy nangataka tamin'Andriamanitra hoe tsy hanao examen andeha hivavaka fa ataovy misy an'izao na ataovy misy an'izao fa hoe apetraka ampelantanana ianao fotsiny ataoko lohalaharana dia tonga dia nomeny le izy tonga dia nomeny le fotoana izany afahako miratirapin an'ilay izy dia isaorako an'Andriamanitra be da be zay tsy haiko raha antsika mpianatra dia tsapantsika ngamantsapaka tamin'izay fa tena hoe ninona izany ny olana miseho amin'ny fiainantsika rehefa tsy atakalitsika ninona n'iza Andriamanitra tena eo foana izy ho antsika. Dia izay tiako misy hira anankiray mamitina an'izay mame an'izay zavatra nyteneniko izay fa tena manentana antsika izany fa za zao tena nanana izay fanandramana izay mihitsy hoe nametraka anazy lohalaharana dia nomeny opportunité mivaingana be mihitsy hoe tia raha ny fazy nametraka anahy lohalaharana ianao dia izay nampidirako ilay hoe fitiavan'Andriamanitra tsy takatry ny saintsika fa mino fa ametraka anazy lohalaharana antsika tsirairay amin'ny zavatra rehetra ninona ny anazy atao fianarana no raisiko nizaraina tamintsika fa ninona zavatra ataontsika amin'ny fiainana dia apetrao lohalaharana foana Andriamanitra na inona mety ho vokany fa izy malala ny hevitra hiverana antsika miay antsika izy dia izay ny ataniko amintsika tsirairay avy androany. Ny olana izay miseho amin'ny fiainako izay no mama izany rehetra izany ireo fahoriny izay miantsady amiko eo anilako Jesosy manampy izy irery no iankinako izao sy omeko zany fofa tsisy zavatra izay
izay fanamony ainy amontsia mino ny zavatra rehetrarehetra teneninareo tsy mifampizaranareo teo a nanomboka tany amin'ny volana sata osy amika adresy a dia tena mino fa mitovy daholo ny ao anatin'ny zavatra tsapantsika ao anatsika ao hoe tena sambatritsika manana an'Andriamanitra dia mino an'ilay zavatra rehetrarehetra tanarandreo a dia nisy zavatra nomanko hoe hifampizarana amintsika zany androany fa rehefa nandeha teo ilay izy dia tafakevitra hoe tsy ilay zavatra nomanko indray no teneniko fa ty zavatra anankiray ity satria ohatrany hoe hitako be hoe andrasa tantaraiky dia hitanareo ilay izy tsy zavatra niainako fa tantara novakiko dia fandray be tamin'ilay zavatra notantarainareo teo ilay izy dia tiako hoe ao amafisina zany resaka fitantanan'Andriamanitra mahagaga ty tantara anankiray ity zany ohatra izao nandeha nisy gropina nandeha sambo zany nisy olona betsaka zany nandeha sambo dia rehefa nandeha zareo dia nisy olana le sambo nandehanany dia rendrika ilay izy dia maty daholo ny olona rehetrarehetra tao anatiny fa olona anankiray rery sisa no tafavoaka velona zany dia teny lomana izy lomana rehefa tonga teny amorontsiraka zany dia teny izy teny dia izy rery sisany teo dia toerana tsy fantany akory le toerana nandeha natongavany zany fa teo izy dia raha tsika ny amin'ny toerana mino fa mety eritreretintsika hoe izay vita zany ny amiko sy ohatran'izany dia nefa izy mbola tsy maty izy zany dia nitady zavatra izy zany tsy maintsy hoe mitady hanina hohanao anatin'ilay toerana eo zany izy dia ohatr'izany dia miezaka survivre zany izy zany mandra-pahafatiny dia nanangana trano kely izy zany nanangana trano kely izy dia angoniny ao daholo izay zavatra hitany mba mahafinaritra anatrika anazy ohatr'izany ohatra hoe coquillage kely coco kely ohatr'izany mba hoe izay zany sisa mahafinaritra anazy dia nataony tao daholo izay eritreretiny hoe mba anala an'izay alahelony izay hoe hirerana izay dia tao dia avy eo indray alina izay dia lasa izy nandeha dia rehefa miverina amin'izay izy dia gaga be izy fa may ilay trano nisy anazy teo dia izany hoe izay zany vao tena hoe tsisy nininona tsony izy zany tena hoe tena tsisy ninona dia teo izy dia nitomany be tsy haiko raha ataonareo raha amin'ny plastika dia mety hoe ohatranao fatsapatsika izany fa tena hoe efa izay tsy aleo hoe izany maty tamin'ilay tary iny satria efa mbola zao ihany ve ny ainana efa mba tafavoaka kely dia nefa izao tsisy nininona tsony dia teo izy dia andro alina io dia izay dia natory teo amin'ny ana teo izy sisany dia avy eo gaga be izy fa maraina izay indray maraina tonga avany ny sambo anankiray tonga dia avy eo dia hoe dia nikopakopoka izy aty dia avy eo rehefa tonga teo le olona tao anatin'ilay sambo dia tonga dia izany teny voalohany fa ahoana nahafantaranareo fa inona andehanareo aty fa ahoana nahafantaranareo hoe misy anahy tokony ho vonjena aty dia ozy izy hoe ka hitanay ozy izy le setroka nalefanao tamin'ny alina hoe miantso vonjy eo dia tsy afaka nandeha tamin'iny satria efa nakatra be ny rano fa tsy maintsy maraina izay vao afaka naka aty dia faly be izy hoe dia nga tsy izaho akory anie nanao an'iny fa may ho azy tao ilay trano hoe nazary tsy nahafantatra fa naninona may fa nazary gaga dia vonjy ihany izy dia lasa taverina ihany dia tantara iny tena rehefa nainao iny vao tsy ela nainao izay tantara izay dia ohatrany hoe tsapako be hoe teo amin'ny fiainakontsika izao mitantara izany dia misedra olana tsika ohatr'izany fa nefa kay tsika mijery an'iny hoe olana fa vahaolana nefa kay iny olana iny kay efa vahaolana iny dia izay nampaherezako antsika hoe le olana eritreretintsika amin'ny fiainantsika ireny jereo amin'ny fomba fijery hafa izy hoe vahaolana ty olana ty zany dia misy hira anankiray mifanaraka amin'izay zavatra izay hoe mety be dia be ny olana sedratsika eo amin'ny fiainana fa eny amin'ny lalantsika rehetra eny dia aza adino fa misy Andriamanitra foana miaraka amintsika izay tena tiantsika ary tsy mandao antsika. Mety anjavonavako ireo arenako mety ho lasany ihany ko izay rehetra tiako
Efa misy ray tsy mba mandao fanilako Andova fiainako Ny fikasakoko Erenino mbola mampijora toy izao Ny feonino miantso ahy raha iny lavo ao Ankiniko amin'iny tiako fantatro fizao Raha matoky azy ao ekeny ao Tompo akaiky ny foky anao mandraky izay Ny fitiavanao tsy mba mandao ahy Ny hazavanao aleno iaro ahy mba tsy jaliko Aminy tiako Akaiky ny foky anao mandraky izay Ny fitiavanao tsy mba mandao ahy Ny hazavanao aleno iaro ahy mba tsy jaliko Aminy tiako Aminy tiako Soran'Andriamanitra fa tanteraka iny fandaharana iny ary nandre ireo rehetra izay nijoro vavolombelona ianao ny ambarany zava-mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany manantena aho mino aho fa afaka miandry izany koa ianao eo amin'ny fiainanao satria Andriamanitra tsy miova no Andriamanitsika ary raha nanao zava-dehibe tamin'ny hafa izy dia tsy ho ambaka izany ianao satria zanany koa ianao koa mba hahatonga anao sy hatonga anam-piadanana amakivaky ny alina dia andeha isika hivavaka ametraka ny fiainantsika eo am-pilatanan'Andriamanitra hivavaka isika Tompo misaotra noho ny nahafahanay niaraka teto tamin'ity hariva ity ahafahanay nandre ireo teny nahafahanay koa nandre ireo hira fampahirezana matoky izay fa manana zava-mahagaga ho atolotra ho an'ireo rehetra izay miaraka manaraka ity fandarana teo ty ianao ka iombom-bavaka sy koa amin'izy ireo ho amin'ny fiainana ka makivaky ny alina dia aoka ny fiarovanao no ho amin'ny tsirairay ary hamono tsirairay avy ianao hoentina hiatrika indray ny andro masin'ny sabata ahafahany mankalaza anao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany amen